Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. La 4G Patelma vous présente Ny Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles stations. Jovena, source d'énergie. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny fampalalam-baovao ho arahinao miaraka amin'ny Lavage kely ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra manolotra anao. ny fampalalam-baovao. VTI Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ototsaina ny 17 Mey ho avy zao ny fifidianana solombavamboaka eto Madagasikara araka ny tety andro izay navoaka ny CENI taoriana ny fandefasan'ny gouvernemanta taratasy mangataka ny sosikevitra izy ireo. Velona ny tabataba teo amin'ny ponina sy ilay milaza fa tompon'ny tany teny Ambatomaro ny maraina teo. Antony, nisy nanangana tambofo ny lalambe fampiasan'ny ponina hatramin'izay. Tsy ny manana vahaolana azo sapahitanana momba ny parkina ny komina Antananarivo renivohitra. Tsy mifanaraka amin'ny filana ny fepetra niraisina niaraka tamin'ny orinasa tsy miankina amin'izany izany ho ireo mpampiasa lalana. Asipanitsiana manomboka rampitso voalohan'ny volana febroary ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitra Kolo. Voakasika izany ny vaovao amin'ny teny frantsay izay aroso amin'ny 7 sy 6. Isy ihany koa ny lalao voalohany amin'ny ity taona 2024 ity ao anatin'ny fankalazana ny Saint-Valentin. Maresaka iraisam-pirenena, olona maro no namony ainy ao États-Unis vokatry ny fisiany atsika miopampana any an-toerana izay ateraky ny vortex polaire. Sidina n'arivony tsy maintsy ny foanana, nakatona nomaly ihany koa ireo sekoly. Finaritra tompoko lasy tompoko afo fotoana ny vaovao eto amin'ny Kolo-TV manasana ary anaraka izany hatramin'ny farany anombotsika ny vaovao dia hototsaina ny 17 Mey izao ny fifidianana solombavamboaka eto Madagasikara araka ny tety andro izay navoaka ny CENI taoriana ny fandefasan'ny gouvernemanta taratasy nangataka ny sosikevitra izy ireo. Fezo Ravaly. Ny maraina teo nandefa taratasy nangataka ny hevitry ny CENI mikasika ny fikarakarahana sy fiatrehana ny fifidianana solombavambahoaka eto Madagasikara ny gouvernemanta. Isan'izany mikasika ny daty, ny vola tokony alohan'ireo maniry irotsaka ho vidiana ho solombavambahoaka ary ny fanatanterahana ny atsapaka hamaritana ny laharan'ireo kandida amin'ny bilita tokana. Tahaka izao ny fanapahan-kevitra navoaka ny vaomeram-pirenena maleo-tena misahana ny fifidianana ary natolotra ny gouvernemanta. Datin'ny fifidianana solombavambahoaka alatsinainy 17 Mey 2024. Ferana ho 5 tapitrisa ariary ny fandraisana anjara n'ireo kandida atao eny anivon'ny CED na ny commission électorale de district ny atsapaka. Tahaka izao ny mikasika ny tety androm-pifidianana. Fametrahana ny antota taratasy pilatsahan-kofidiana eny anivon'ny CED ny 20 Febroary hatramin'ny 12 Martsa 2024. Famaranana tanteraka ny lisam-pifidianana 12 Mey 2024. Fotoanan'ny fampelezan-kevitra 9 Mey hatramin'ny 15 Mey 2024. Andron'ny fifidianana 17 Mey 2024. Famoahana ny vokatra vonjimaika 17 Jona 2024. Raha voatana araka izany ity data natolotra ny CENI ity, ny lisitry ny mpifidy vita fanavoazana farany aorian'ny 15 Mey 2024 no ampiasaina amin'ity fifidianana ho tanterahana ny 17 Mey ity. Mbola afaka manavao ny fisoratana anarana araka izany ny rehetra izay tsy mbola tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana izay farana tanteraka ny 15 ny volana Mey. Samanana ny heviny ireo solombavamboaka ankehitriny mahakasika ny fanomezana fahefanan'ny filohan'ny Repoblika araka ny andininy faha-efatra amby zato ny lalam-panorenana. Tsy tokony ho sakana nefa izany hoy ireo solombavamboaka mba ahafahan'ny filoha miasa avy hatrany. Henri Florio. Mizarazara ny hevitrireo solombavambahoaka izay manatrika fivoriana tsy ara-potoana eny anivona ny telomeram-pirenena ankehitriny.
Misy amin'izy ireo no misalasala ny anomezana fahefana ny filoham-pirenena ahafahany manatanteraka ny asany. Ho an'ireo solombavambahoaka nanotaniana, tsy tokony hiteraka devitra ny fanomezana fahefana ny filoham-pirenena hoenty miatrika ny asa fampandrosoana ny Madagasikara. Tsy maintsy atao le izy mba ahafahan'ny président miasa satria fantatsika fa raha ny eritreritry ny président république zany dia efa maika be izy te hiasa. Hitantsika nga mbary voapirofo tamin'ny fametrahana ny PM sy fametrahana ny gouvernement igny dia amin'izao zany zay zany sisa mila ataony. Zany hoe mila ataonay zany zay zavatra mba ahafahana amin'izay zany ampandefa n'le IEM sy ny zavatra rehetrarehetra, amoramora kokoa ny fampandehana raha rehetrarehetra, ahafahany mametraka n'le ahafahany maminao an'le lalàna rehetrarehetra ahafahany miasa. Ankilany, isan'ny teboka iray lehibe dinihana lalina ho an'ny solombavambahoaka nanaovana fanadihadiana ny lalàna mikasika ny fifidianana solombavambahoaka. Lalàna momba ny fifidianana, iarahantsika mahafantatra fa tamin'ny volana avril dia nisy ny lalàna izay nitapahan'ny solombavambahoaka izay iarahantsika mahafantatra fa amehana tabataba, korotana, kolikoly no nisy tato amin'ity Assemblée nationale ity izay iarahantsika mahafantatra zany dia nisy lalàna izay nitapahana tao anatin'ny tsy mangarahara zany dia lalàna momba ny fifidianana solombavambahoaka ka izay zany dia tsy mety le izy ka mila zany iverenana izay lalàna izay dia iresaka ireny partage na circonscription misy ASB ireny fa ho averina zany amin'ilay taloha. Raha tsy ahivina, amin'ny fahadiminy volana febroary misasak'alina no tapitra ny feam-potoan'ireo solombavambahoaka ankehitriny. Mandra-pisian'ny mpikambana eo anivony ny teny meram-pirenena vaovao ho fidiana amin'ny fifidianana manarakaraka izany, tsy maintsy irosoana amin'ny fanatanterana ny andinin'ny faha-efatra amby zato ao amin'ny lalam-panorenana izay milaza fa ny anteny miera amin'ny alalan'ny latsabato ataony antsasa manilan'ny mpikambana mandrafitra ny anteny miera tsirairay dia afaka mamindra ny fahefana amin'ny filohan'ny repoblika anao lalàna mandritra ny fotoana voafetra sy mikasika ny toe-javatra voafaritra. Fa maro ny fepetra tokony arahana raha tiana ny ahitana fiovana marina amin'ny fitondrana ny firenena hoy ny sefafi. Isan'izany ny fanamafisana ny sazy amin'ireo tranga kolikoly sy ny tsy maty manota. Fezora valy. Mijika ho fanantenana mankany amin'ny fiatsarany ny fitantanana ny firenena ny fahazoan'ny Madagasikara filohan'ny Repoblika Vaovao ankehitriny. Izay ny nambaran'ny sefafi tao anatin'ny fanambarana navoakan'izy ireo omaly mikasika ny fepetra isiny ny fiovana marina eto amin'ny firenena. Maro ireo fepetra tokony arahana hatanteraka ny fiovana marina sy lovain-jafy hoy ny sefafi. Isan'izany ny ady amin'ny tsy maty manota izay mampahazo vahana ny kolikoly ka tsy mahatody teny ny rafi-pitsarana sy ny mpitandro ny filaminana eto amintsika ary mampahazo vahana ny fitsaram-bahoaka. Antony ilana fanamafisana ny sazy marina ahitana taratra ny fahombiazan'izao fitondrana izao. Namafisan'ny sefafi tao amin'ny fanambarana navoakany ihany koa fa ilaina ny fantsiana ny lalàna mifeny serasera sy ny lalàna mifeny cybercriminalité eto amintsika. Ankoatra izay, isan'ny sosikevitra naroson'ny sefafi ihany koa ny ampiarana sy anajana ny mandat impératif ho an'ireo solombavambahoaka sy antoko politika, izany hoe ny fanajana ny olom-boafidy, ny filanana ny toromarika izay nifidy azy. Tokony ahafeny asany ny fahefanam-panao lalàna ho iatran'ny sefafi dia ny ifidy ny lalàna, anara-maso ny asan'ny gouvernemanta ary ny fanaovana tombanezaka ny politika mpanjakana. Ilaina araka izany ny fanovana toetra sy fomba fanaon'ireo solombavambahoaka vaovao izay ho voafidy indrindra amin'ny fotoam-pivoriana toy ny fandiniana sy ny fandaniana lalàna. Fa mampiayay ny mpiasa eo amin'ny commune Andrenivohitra Ambanja. Ny fomba fitantanan'ny ben'ny tanàna sy ny ekipa ny vola tamin'ny subvention exceptionnelle tsy mifanaraka amin'ny vola mivoaka ny fotodrafitrasa avita hoy izy ireo manjaka ny kolikoly Albertin Ramelarivo. Famefena ny lapan'ny tanàna Ambanja mirefy 10 metatra vita amin'ny briky ary 30 metatra amin'ny grillage. Ny fitambaran'ireo mitetina 750 tapitrisa ariary. Fametrahana fefy mirefy 8 metatra ny alavany ary 2 metatra ny sakany ao amin'ny centre de formation des femmes Hoy Mars mitetina 400 tapitrisa ariary. Fanamboarana ny trano fiofanana ho an'ny vehivavy Valo Mars mirefy 15 metatra ny alavany ary 15 metatra ny sakany. Mitentina 7 sy 300 tapitrisa ariary.
Fandaniam-bola miopapana no ataon'ny ben'ny tanàna sy ny ekipany ao amin'ny komuna Andrenivohitra Ambanja ary endrika kolikoly raha ny fanazavana ny solotenan'ny mpiasa ao amin'ity komuna ity. Tsy araka ny tokony ho izy ihany koa no nanaovana ny tolobarotra fa ny namana no nomena izany. Ka raha zahavana io raha io dia finanam-bola mpanjakana zany tena misy marina amizio. Misy ma finanam-bola na hoe détournement ary misy koa zany ny corruption satria favoritisme zany misy ao entreprise zay akamakama ihany zany menan'io. Misy ny appel d'offre fa formalité ihany zany anaovana amin'io. Raha oharina ny am'le kony raha ty misy candidat vitsivitsy niaraka nametraka dossier tam'tony fa noho ny makamakama ao dia ninany ihany zany favorisena tam'ty zavatra ty. Fa formalité ihany zany anaovana amin'io appel d'offre io. Mbola tsy vitan'io misy koa réhabilitation ny lycée Tsiaraso ao Ambanja. Ka io réhabilitation io amin'ny anaran'ny réhabilitation zany tsy hoe nouvelle construction io fa simple réhabilitation zavatra kely fotsiny namboarina atao dia ikoan'io réhabilitation io 4 milliards FMG. Ataoko fa tena misy mihitsy zany fanodikodina bola mpanjakana eo anatin'io raha io. Raha mahakasiky ty moa ety ampelatagnako ty misy karazany hoe fangatana mpanazavana zay nisoniavin'ny conseiller municipal ny Ambanja dia nandeha tamin'ny ben'ny tanàna sy eo amin'ny entreprise io hoe ahoana sy ahoana ty raha nataonareo ty. Mandraky ty ny androany mbola tsisy valiny ty fangatana mpanazavana zay nataon'ny conseiller municipal io. Efa nametraka fitoriana eny anivon'ny Bianco Antsiranana momba ity raharaha ity ny tompon'andraikitra eo anivon'ny komuna ny 20 Jona 2024 mbola tsy nivaly hatramin'izao. Efa enim-bolana am'izao ny laza reo anivon'ny Bianco fa efa nandalo délibération zany ny raharaha nefa miandro budget vobetibety eo koa mba nanontany za hoe mbola miandro budget ihany. Ataoko fa Vaovao zao mety ho prioritaire amin'ny Bianco zany fidinana ao amin'ny commune urbaine Ambanja fa tena potika tanteraka io commune io nohon' zany kolokolo zany tsy fahaizana mitantana. Atsika miteny zao dia misy arrerie de salaire maro zay tsaroisana ivon'ny commune urbaine Ambanja. Hitako aloha ny ben'ny tanàna aloha tafiditra anatiny ity dia io koa ma ny le olo zay nahazo tombontsoa ty amin'ity marché ty satria subvention ma le izy efa tafiditra tagnatin'ny volan'ny commune io ka izy aloha hitako tompon'andraikitra voalohany amin'ity raharaha ty. Miandry ny valiny fanadihadian'ny Bianco Antsiranana amin'izao fotoana izao ny rehetra ho hiatran'ny mpanolotsain'ny tanàna ao amin'ny komuna Andrenivohitra Ambanja. Tsy ekena hoy izy ireo ny kolokolo mambotry ny tanàna ary tokony ampiarina ny lalàna ho an'ireo izay nandika izany. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray dia maty nandritra ny fitsoahana tamin'ny fikasana fankana ankeriny azy tao amin'ny toeram-pisakafoana iray eny Tanjombato Irfamina Faroka Daya. Nanipazan'ireo jola grenade ny fiarany ran'ny fanazavana azo. Loharanom-baovao iray nafantarana fa efa nampahafantarana mialohony mety isiny izao fikasana ankeriny izao ny mpitandro ny filaminana. Tsindronantsy sy tifitra no nitarika izao fahafatesana izao raha nambaran'ny CFOIM Madagasikara. Tafatsoka ary avitra kosa ny zanany Rola. Mbola manjavozavo hatreto ny vaovao marina mahakasika ity raharaha ity izay entina aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao rahampitso. Fa ny anoizatsika ny vaovao kosa indray dia velona ny tabataba teo amin'ny ponina sy ilay nilaza ho tompon'ny tany teny Ambatomaro ny maraina teo Antony. Nisy nanangana tambony lalambe fampiasan'ny ponina hatramin'izay Gaëtan Andriatsilavo. Iny lala, iny misy oatra chemin public. Eto zao izy eto. Io le estiany miakatra. Araka izany, lalana fandalovan'ny ponina hatr'izay ty misy manangana tambo eto Ambatomaro ity. Tsy afaka mandeha ireo fiara, na ireo ody an-tanàna, na ireo iazon'ny renivohitra hamonjy ny sekoly na ny toeram-piasana. Androany tamin'ny 7 maraina dia nisy olona eto amin'ny fokotaninay nanangana tamboho amin'ny lalana. Izay tsy nisy fampilazana taminay fokon'olona na dia fa fanamboarana an'ilay zavatra fotsiny ary amin'ny hoe mampiray monina dia tsisy toko. Dia raha anareo mahita izao ny fahavoazana misy aty aminay tamin'ny maraina tamin'ny 7 nanomboka nisy ny mpianatra zany dia voatery tara ny mpianatra zao satria nisy ireo tôbily ireo anatitra mpianatra mipiasa koa dia mitsoka aty daholo. Reto camion reto zany dia olona mivarotra ny asan'ireo dia mitsoka aty daholo ny etam-barotra an'ireo olona reto. Ka izay zany ny zavatra mba tarainanay aminareo tompoko sy ny manam-pahefana rehetra mahakasika an'izao zavatra izao. Izay indrindra tompoko ny fisasa sy ny takelaka mampilaza dia tsy nisy ary izay fokon'olona ety
dia efa nanao fitarainana tany amin'ny fokotany any Rwanda dia tsy nipotra amin'ny président fokotany ary ny zavatra mahagaganay koa dia ny olona manao ny zavatra io dia milaza mahafantatra olona ao amin'ny fitsarana dia rery-havany aminay aty tanàna izay zavatra izay amin'izao fotoana izao. Tsy tokony hisy ny tranga tahaka izao hoy ireo mponina. Tranga mbola tsy niseho teto amintsika hatrizay. Ny famefena lalambe tahaka izao hoy izy ireo. Tsy mety aloha voalohany aloha zany dia hatrany amin'ny raha hoe nisy topona natsatoka borina teo dia hatrany mihitsy ny tsoka. Raha nisy fokotany koa teo dia hatrany koa ny tsoka. Satria hatramina zazanany efa lalana io. Efa lalana foana io sady tsy possible koa hoe ary aloha publika dia eto ampovoany privé dia aty ariana publika. Zavatra tsy possible. Rehefa tonga teny toerana ny mpanao gazety, ny afina ilay tompon'ny fanefena. Ny mpiray lova aminy kosa no nilaza fa tsy mbola nisy fanarahana na fizarana ny tany ka tsy tokony roso amin'ny famanefena lalana tahaka izao izy ireo. Tsy mahafantatra ny teniko tamin'izareo fotsiny hoe ny anjaranay efatra tsy maintsy ilainay fa za tsy nifanaraka tamin'izareo izay foto-drafitrasa mihitsy. Izay fisolokiana ataon'izareo tsy ny fanarahanay efatra mena-tany mihitsy. Za zany laharay dia vavy 3 tsy mahafantatra ny akadefantana ataon'izareo io. Dia efa nitenenay fantatray zany izy taty ariana dia efa nisy fifamalina be taminay hoe ny anjaranay ilainay. Dia efa misy ambaratonga hafa moa miakatra tribunal ihany resaka ohatr'izao ihany. Voafaritry ny lalàna manan-kery eto amintsika ary amafisy ny lalàna mifeny fanajariana ny tany fa tsy maintsy misy ny toerana ahafahan'ny mponina mivezivezy, ny lalana ivoahan'ny rano sy ny maro hafa mialohan'ny fanorenana foto-drafitrasa. Fandikana lalàna tsotra izao araka izany no andraisan'ny mponina ity tranga eto Ambatomaro ity. Ankoatr'izay, tsy hoe lalakely ananelakelan-trano akory no asiana tamboho eto fa lalambe fampiasan'ny mponina hatrizay. Fa tsy manana vahaolana azo tsapain-tanana momba ny parkina ny commune Antananarivo renivohitra tsy mifanaraka amin'ny filana ny fipetrano raisina niaraka tamin'ny orinasa tsy miankina amin'sana izany hoy ireo mpampiasa lalana. Ivry Mazvana ny fandikan-dalàna momba ny toeram-piatsonana eto an-drenivohitra. Mibaribary ny fiantraikany amin'ny sehatra ny fitaterana raha ny fanadiadiny. Tsy hita taratra manoloan'izany ny fipetra raisy ny tompona andraikitra samihafa. Tsy mifanaraka amin'ny filana momba ny fitaterana ny fipetra raisy ny commune momba ny toeram-piatsonana hoy ny mpampiasa lalana. Tsy mamaly ny fangatahan'ireo mpampiasa lalana ny paikady ny arahana tamin'ny orinasa tsy miankana mpitantana toeram-piatsonana raha ny fanazavana. Fantatray hoe tsy mety ilay izy fa tsy fidiny ilay izy satria fieny ilay parti tokony hitsanonana dia tsisy anjara ho anay ilay izy dia lasa fa raha mifanaraka kosa hoe ara-dalàna tsara hoe iny misy toerana dia eto ando avambola eto zao isam-bolana nalohanareo tsy dia voafehin'ilay taxi tsara ilay izy. Izy koa misy an'ity resaka parkina fandoavam-bola ity zany dia lasa hoe miala amin'izay ngamba ilay olona dia manao izay hipetrahany fotsiny. Dia izay mety hoe mahatonga ilay izy fa nazanona zany raha hita hoe mamono lalana izy fa tokony mba ilana fiverana. Za zao eto mahita ohatra hoe raha eto amin'ny manodidina ny ranomaimbon'ny Beoririka ao anatiny zao misy toerana malalaka ohatra hoe sao dia mba azo anaovana hoe parkina na ohatra ohatr'izany. Ankoatra ireo fangatahana samihafa tokony hamafisana ny fampiaran-dalàna andrindrana ny sehatra ny fitaterana hoy ny teknisianina no adiadiny. Fitsipika sy ny lalàna zany matoy izy io napetraka dia tokony ho arahany rehetra. Tsy tokony hisy ambony lalàna. Andraikitry ny olom-pirenena tsirairay no miezaka miditra ao anatin'ny fanarahan-dalàna raha tiantsika handroso Madagasikara. Tsy maintsy zay ny zavatra petraka hoe mila manara-dalàna ny rehetra. Misa enina senina etsy raha ny fantatra ny fiara mifamezivezy eto an-drenivohitra isan'andro ny taona 2024 natokana ho an'ny fiara 2,000 ihany ankilan'ny toeram-piantsonana. Raha efa ny taonany maro no fantatra ny olana omaly vao ndroso tamin'ny fokoanan-doha ny tompona andraikitra isan'ny tokony notaria ny commune teo aniva amin'ny prefektora sy ny polisy pirenena ny fanatsarana ny toeram-piatsonana ny fanamafisana ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny feno fifamovoizana toy ny fampiasana ny feu tricolore sy ny maro hafa ny teboka ny voizina ahafahana mampiena amin'ny apahan'ny olana ny fifamovozana izany hoy ny mpanara-baovao saingy taizany tsy nampiarina hatramin'izay fa olana maharitra izy fiantraikany mivantana amin'ny olana fitaterana no andrasany be sy maro ankehitriny. Fataoriana tranga fanapozinana ara-tsakafo tany Ambatoboeny izay namparary mpianatra miisa 150 namoaka fanambarana ny ministry ny fahasalamana azo alalana ary mahazo certificat de
consommabilité sy certificat d'immatriculation ireo toerana mamokatra na ivarotana sakafo Gaëtan Andriatsilavo. Mpianatra misy araiky amin'ny 50 no narary taorian'ny fanaovana fety sy fiaraha-mifaly tao Ambatoboeny. Antony, tsy ara-pahasalamana ny sakafo no karakarain'ny mpikarakara fety sy lanonana. Ny 5 amin'ireo mpianatra sisa ny manaraka fitsaboana amin'izao fotoana raha toa ka efa salama avokoa ny ambiny. Asika an'izay indrindra zany dia raiky amin'ny 50 teo no nandalo zany tany amin'ny CHT2 Ambatoboeny. Sainga ny zavatra azo ambara kosa dia efa voatsabo daholo izy ireo amin'ny ankapobeny fa 5 sisa zany no manaraka fanaraha-maso amin'ireo araky ny tatitra izay nataony ny tale misahana zany ny fahasalamam-bahoaka eo amin'ny faritra Boeny zany. Zay zany ny zava-nitranga tao Ambatoboeny. Izany hoe izay no mampatonga ny ministera ny fahasalamam-bahoaka milaza foana hoe tsy maintsy mahazo alalana tompoko. Zay vao afaka mikarakara lanonana na fety ahafahana mampisakafo olona. Manoloana ny tranga tany Ambatoboeny iny, nilaza ny teo anivon'ny ministera ny fahasalamana fa tokony azo alalana avy amin'ny ministera avokoa ny sakafo amidy sy ireo toerana amokarana sy ivarotana sakafo. Alohan'ny amokarana na amarotana sakafo na ikirakarana sakafo dia tsy maintsy mahazo le atsotsika hoe certificat de consommabilité. Ary mialohan'izay certificat de consommabilité zay na zay alalana avy amin'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka izay dia tsy maintsy ihany koa mahazo ny certificat d'immatriculation. Tranga miseho matetika eto amintsika ny fanampoizinana ara-tsakafo. Voalaza matetika amin'izany fa ireo entana miditra eto amintsika no mila fanaraha-maso akaiky. Maro ihany koa ireo sakafo mila fitandremana raha tsy ilaza afa-tsy ny asan-drano. Ohatra amin'izany ny requin marteau na ny masianelatra, ny melo na ny lovo, angorabo, oro, fiambazaha, ny kongotry sy ny maro hafa. Tokony tandrina araka izany ny tsirairay eo amin'ny fahadiovana, mialoha, mandritra ary aoriany ny fikarakarana sakafo, sarobidy ny fahasalamana. Tonga eto amin'ny fotoanany dokavarotra isika aorianan'izay ny ahitana ny fifamindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly Vaovao sy teo aloha ny orinasa Vivo Énergie. Eo ihany koa ny fiovana isy eto amin'ny fahitalavitra kolo izay anomboka Rampitso. Rehefa avy eo ary. Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, sa que numéro 1 Malagasy. VTI, une société de conception, de fabrication, d'installation de portes et fenêtres en aluminium, volets roulants, rideaux métalliques, vérandas, ainsi que vente de vitres étoiles, vous propose la gamme de produits adaptés à votre projet et budget. Et rendez-vous chez VTI à environ 150 mètres de Galanat à la Tamati. VTI, prêt à vous servir. Misava Vaovao indray ao anatin'ireo lavashkiri ankafizinao. Ny lavashkiri Vaovao izay efa be calcium azy vitamine. Amin'izao fotoana izao dia mbola miampy fer indray. Ilain'ny ankizy amin'ny fampiasana vatana sy saina, entifana ny lehibe ihany koa azy. Matsiro sy mampazoto tomana foana mba ho fafina rehetan'ny mpianakavy. Lavashkiri
Kiri, ufinaritra ny tontolo andronao. Pourquoi tu fais tout ça? Je l'aime bien. C'est pas le type idéal pour faire du bien là où tu passes. araka ny hitantsika teo iny polara izay indray no horonan-tsara arahantsika anioalina eto amin'ny Kolo TV. Fa ny an'izo antsika ny vaovao kosa indray dia miaina ao anatin'ny tsy fanjarian-tsakafo ny vahoaka ao amin'ny distrikany Ampania vokatry ny tsy fahampian'ny rotsakorana. Tafakatra hatrany amin'ny 500 ariaran'ny vary iraika boka. Fa ny Henri Florio. Tsy nahafahana nambola araka ny tokony ho izy sy ny eritreretan'ny tantsaha ny tsy fampian'ny rotsakorana tany amin'ny faritra tsy amin'ny nosy. Vokany miamiakatra trany tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazaka amin'ny distrika 8. Isan'izany distrika ny Ampania. Miakabidy ihany koa ny vidin'ny sakafo hohanina, indrindra ny vary izay mampikaikaika ny mponina ny antoerana. Ny katsaka dia tsisy fa tsisy ranonorana. Dia ny kapoaka ny tsako rehefa ny avy amin'ny bakavaratra 2 kapoaka raiky 500 amin'ny fotoana tamin'ny herinandro ambony izay. Ny lojy 200 500 ny farany ambony izao. Ny any amorontsiraka atsimo andriaka an-dranomasina atsimo 3,000 ny antsoroko, 3,000 ny katsaka, ny lojy 2,000 ny farany, ny mahogo 200 2,000 amin'ny kilo any amorontsiraka atsimo andriaka an-dranomasina atsimo. Izay foana. Ny vary 700 eto Ampania. Dia ny vary any amorontsiraka an-dranomasina atsimo 500 ny vidin'ny vary satria tsisy ranonorana zahay faritsy atsimo. Voatery mamaritra ny omby eo ampelantanana araka izany ireo mponina izay manana izany entina hivelomana. Ny raketa sy ny raviny ankilana no lasa sakafo mahazatra noho ny fahasahiranana. Midy ny omby satria tsisy sakafo. Efa matimaty le zanaka. Na ny olona miteza azy tsisy hatao satria ny raketa dia efa mangorongorona dia efa vao amin'izao farana tamin'ny bonane vao nisy orana. Vao zay mahabetsaka ny mba mahavelombelona misy ny akata. Ampividianana sakafo nefa vidin'ilay omby sa amidy ohatriny? Raha fa vidiny an'omby sakana omby zao dia 5 alina sy 2 hetsy dia vidy sakafo dia tsy mahampy herinandro. Ny vositra vidiny ray tapitrisa rehefa vidy dia tsisy satria mihena efa tsy hetsy dia avidy zany avidy sakafo 2 herinandro. Ny amidiana azy dia lany koa dia avidy raha mbola misy zay manana folo dia tsy ampy volany raiky dia lany. Na ny lamba sikisana ny zaza dia tsy hitaka. Izy zao anankiray misy 10 ny zanany, misy 8 ny zanany. Dia izay foana no natao eto Ampania. Vahaolana maharitra araka izany no andrendren'ireo mponina manoloany ny olana saidian'izy ireo. Indrindra mikasika ny fanamatsiana ny rano fisotro madio sy ampiasaina amin'ny famokarana ataon'izy ireo. Eo ihany koa ny fanatsarana ny farim-piainan'ny vahoaka. Lafima vao hafa kosa indray dia totosa omaly fifamindram-pahefana teo amin'ny tale Général Vaovao teo aloha sy ny tale Vaovao ao amin'ny orinasa Vivo Énergie. Maro ny ezaka vitan'ny orinasa momba ny fanatsarana sy ny fijinjarana solika sy ny menaka Shell
teto Madagasikara. Yves Richard. Raha mipitso voalohany volana febroary no andray ny toerana ara-pomba ofisialy ny tale général vaovao n'orinasa Vivo Énergie Madagasikara Monder Bouhouche tontosomaly ny fifamindram-pahefana teo aminy sy ny filoha teo aloha Kader Maiga. Maro ny ezaka vita ny orinasa momba ny fitsinjarana solika sy menaka sel nandritra ny fehim-potoam-piasany ny tale général teo aloha raha ny fanazavana ho tohizana ny asa vita momba ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola sy ny maro hafa ho ny tale général vaovao. Je vais de mon côté hanao izay afako aho anohizana ny asa natomboka mahakasika ny fampiroboroboana ny fampiasam-bola sy ny fampandrasona ny Vivo Énergie ety Madagasikara. Anao ny fitsipika sy ny rafitra ivoizin'ny orinasa. Anao izay tratra ny heroko aho na ny mihoatra fa indrindra ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo namana satria tsy navita asa irery Kader fa niaraka tamin'ireo mpiara-miasa mahafinaritra sy mahatalanjona no nahatrarina ny tanjona. C'est avec une équipe extraordinaire qui était autour de lui. Nandritra ny 14 taona no nisehatra momba ny fitsinjarana solika sy menaka sel teto Madagasikara n'orinasa Vivo Énergie ahitana tolotra carte sel sy boutique ny ankamaroany ireo tobin-dasantsy misy 170 raha ny fanazavana. Niteraka famoronana asa maro ihany koa ny Vivo Énergie Madagasikara raha misy 120 ireo mpiasa mivantany n'orinasa maheriny 700 ireo olona miasa ambadika na ankolaky ny Vivo Énergie Madagasikara. Misehatra momba ny station service, carburant commerciaux, gaz de pétrole liquéfié, lubrifiant et bitume ihany koa ny orinasa amin'ireo tobin-dasantsy sel misy 500 tantaniny aty Afrika. Araka ny efa hitantsika teny aloha dia asipantsina manomboka arampitso voalohan'ny volana febroary ny fandaharam-potoana eto amin'ny fahitalavitra Kolo voakasika amin'ny izany vaovao amin'ny teny frantsay izay aroso amin'ny fitora sy faefany eo koa ny fanatsarana ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny mpanaraka ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ary ny lalao voalohany amin'ny taona 2024 ity ao anatin'ny fankalazana ny Saint-Valentin. Fezora Valy. Araka ny efa fanaraka eto amin'ny fahitalavitra, niovan'ny sary famantarana ny Kolo TV na ny logo izany, tanatin'ny fankalazana ny 15 taonany. Teo ihany koa ireo fanovana ny haingo-tsary amin'ny fandaharana samihafa na ny habillage. Mbola hitohy amin'ity taona ity izany raha ny fanazavana ny tompony andraikitra eto amin'ny fahitalavitra, sy nonjam-peo ato anatin'ny fanatanterahana ny teny filamatra hoe manatsara, mihatsara. Isany ho voakasiky ny fanovana amin'ity taom-piasany ity, ny fandaminana ny fandaharana. Isan'izany ny fampahalalam-baovao amin'ny teny frantsay. Tokana raha antsika tamin'ny siviraal sy fatelo ny vaovao amin'ny teny frantsay teo aloha dia manomboka ny voalohan'ny volana febroary izao dia amin'ny 7 sy 20 dia efa afaka manaraka mivantana izany vaovao amin'ny teny frantsay izany isika eto amin'ny Kolo TV. Aorianan'izay dia raha antsika toy ny mahazatra ihany ny vaovao amin'ny teny malagasy amin'ny valoraal ary ny film ny horonantsary dia somary miroso kely arak'izany dia afaka arahantsika amin'ny siviraal sasany io. Fa eo ihany koa ny eo amin'ny fitaovana izay ahafahantsika mifandray ianareo any tokantrano izahay aty amin'ny Kolo TV FM dia noezahana natambatra ao anankiray ao anatin'ny page Facebook Kolo TV FM ireo vaovao sy ny fanambarana sy ny karazana fanentanana rehetra izay ataonay. Misy ilay page Kolo FM izay faneraseratsika amin'ny alalan'ny onjam-peo dia tsy ho ampiasaintsika intsony izany fa manomboka izao dia ny page ofisialy Kolo TV FM no ahafahantsika mifanerasera. Ato anatin'ny fanamariana ny Saint-Valentin ihany koa no isantanana ny lalao sy fanentanana voalohany amin'ny volany fitiavana io. Varahantsika isan'andro ny bande-annonce eto amin'ny Kolo TV ahafahantsika mahafantatra ny andindininy izay lalao izay. Tsotra fotsiny ny fandraisana anjara moa izany ho an'ireo mpifankatia izay mihoatra ny 12 taona dia afaka mandray anjara ao anatin'izy io. Ny angatahana amintsika dia ny andefasanareo ny sarinareo roa kely ao amin'ny commentaire n'ilay publication ao anatin'ny page Kolo TV FM. Ireo sary rehetra izay voarainay dia hosariana amin'ny 7 febroary izao ka sary anankifolo no hosariana amin'ny fotoana io. Ireo 10 voasarika amin'ny fotoana io izany no hiatrika ny lalao famaranana ary dia amin'ny 14 ny volana febroary no ahafantarantsika hoe iza no nandresy tao anatin'izay lalao izay ary iza no mpifankatia azony loka.
Lafy vaovao hafa kosa indray dia mbola tsy voamarina fisiany tranga firongatry ny alanjaza eto Antananarivo. Hoy ny teo anivon'ny mpitandron'ny filaminana tsy tonga nametraka ny fitarainana teny anivon'ny polisy misahana izany ireo ray aman-dreny lasivatra ka antony mampisalasala azy ireo raha ny fanazavana voaray tamin'ity androany ity. Mampiona rakotoarso. Tranga anisan'ny niteraka resabe teto andrenivohitra sy anatin'ny tambazotra sosialy ny filazana fisiana zazavery ankehitriny. Betsaka ihany koa ireo nijoro vavolombelona ny amin'ny fisiana alajaza. Nanambara nefa ny avy ao amin'ny polisy misahana ny zaza tsy ampy taona fa tsy mbola voamarina ny firongatra io tranga io ary saika trangana fitsoana ny ray aman-dreny no mateti-pitranga. Le hoe firongatry ny alajaza moa zany zay tsy afaka miteny eto hoe tena hoe mirongatra le alajaza fa satria tsy tonga ao aminay reny le hoe tranga mitaraina hoe alajaza fa ny tena betsaka hoa dia le resaka fugy le ankizy mitsoka fa ny alajaza misy fa tsy hoe mirongana fa efa misy fepetra raisinay mikasika ny resaka fugy ny ankizy io. Efa misy kosa nefa ny fepetra ny raisina sy ny fanadihadiana natao ahafantarana ny zava-misy marina ao ambadika ity resaka ity raha ny fanazavana azo hatrany. Ka reny zavatra reny tsy azo amavanina, zavatra mahakasika ankizy zany tsy azo amavanina mihitsy fa tsy maintsy raisina foana le plainte dia ataony fanadihadiana fa ny tena olana amin'ireny tsy misarotra be ny fahitana pista iaingana hoe ahoana ny orientevana ny anketiny satria le zaza milaza hoe tsy matsiaro ninina dia tsy fantany hoe aiza ny trano dia tsy fantany hoe aiza ny quartier fa miezaka zany zahay polisy tsy mijanonao birao ihany amin'ireny fa mandeha mihitsy izay manao descente any amin'ireny toerana ireny maka renseignement ohatrany zany mba hitondranay ny anketinay. Ny fiaraha-miasan'ny ray aman-dreny amin'ny mpitandro ny filaminana no tena zava-dehibe iadina amin'izao tranga izao na amin'ny filazana ny zava-misy marina na amin'ny fampitam-baovao hoy ny avy ao anivon'ny polisy-pirenena trany. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia olona maro namony ainy ao États-Unis vokatry ny fisiany atsika mihoampampana any an-toerana vokatry ny vortex polaire sidina narivo no tsy maintsy ny foanana nakatona ny sekoly nanomboka omaly fanaidy. Lehilahy iray 70 taona no namony ainy omaly teny andalana tao Detroit, États-Unis. Mpianatra iray ihany koa hita faty omaly alarbito amin'ny université Iowa. Fahafatesana izay vokatry ny atsika mahery vaika ao États-Unis amin'izao fotoana izao. Hatramin'ny sabotsy lasa teo, olona maro no efa namony ainy raha ny fanazavan'ny mpanao gazety any an-toerana. Ny AFP namoaka fa olona 5 no namony ainy, ankilany kosa ny agence Reuters namoaka fa 12 ireo olona namony ainy. Nahatratra miiba 20 degré Celsius ny maripana tao Chicago omaly. Misy ihany koa ireo mahatratra miiba 20 degré Celsius any amin'ny faritra sasany. Mivaingana ny farihy ny Michigan, ranomandry no manentsina ny lakan-drano any an-toerana. Sekoly maro no nakatona omaly ary mbola mitoy androany. Natsahatra ihany koa ny fizarana taratasy amin'ny fanjakana enina: Illinois, Iowa, Minnesota, Dakota Atsimo sy Avaratra ary Maine. Voakorotana manoloana ity tranga ity ihany koa ny toetrandro vokany. Sidina anatiny maherin'ny 540 ny voatery no foanana. Mampitandrina ireo mampiasa lalana rehetra ihany koa no manam-pahefana ny toerana manoloana ny lozam-pifamoivoizana mety hitranga noho ny alaman'ny lalana. Ankilany tsy maintsy no dorana ny lalam-by tsy hivaingana ka tsy ho azo ampiasaina intsony. Dia izay namarina vaovao tamin'ity alina ity saorana ianao nanaraka izany saorana ihany koa ireo any amin'ny faritra ireo manaraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'ny alalan'ny DSTV Antsarana sy TNTV fianaratsoa soafa tsara daholo.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vaovao. Pour votre sécurité et votre confort, de nouveaux services, de nouvelles couleurs, de nouvelles Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Jovena, source d'énergie. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny Lavage Kiri ho finaritra ny tontolo andronao. Blue Line TV safidy tsara indrindra nanolotra anao teo. Ny fampalalam-baovao. Narainao teo ny fampalalam-baovao miaraka tamin'ny VTI, prêt à vous servir. Batimax vous propose sa gamme de luminaires rustiques en suspension avec applique pour tous les modèles à 70% de remise. Offre valable jusqu'à épuisement du stock. Alors, n'attendez pas. Batimax, la qualité au meilleur prix. nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.